Mankafaliana trany no iaonana amintsika tsirairay avy ao anatin'izao miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao ary dia miarabantsika rehetrarehetra misaotra ny tompony amin'ny fotoana izay omeny noho ny tombonandro noho ny fahavelomantsika fa ny famindram-pony tokoa no tsy nalany ritratsika ary dia afaka mihaino ny teniny indray tsika androany noho ny fahasoavany. Ny teniny dia manamasina ary rehefa mandray ny tenitsika tsirairay avy dia ny irariana ho tany lonaka ny fo ka andaitra izany teny izany maka hitombo ary amoho. Laharana fa 390 sika izao atao anatin'ity miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity. Misaotra anareo ihany koa izay mampahery anay amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny antso na amin'ny alalan'ny mail na amin'ny alalan'ny commentaire ihany koa izay mipetraka ao anatin'ny YouTube. Saorana anareo fa voaray avokoa rehetrarehetra izany ary mipaka tsara aty aminay izany rehetrarehetra fampaherezana ataonareo izany. Mety tsy voavaly ny commentaire anatin'ny YouTube fa ny mail dia valiana arak'izay afaka atao hatrany. Ary dia misaotra ny amin'ny fanohanana ambavaka, misaotra ny amin'ny fanohanana ny asa, ny voninahitra, ny dera, ny haja dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany. Fa manafaka izy amin'ny teniny, manome fiainana tokoa izy amin'ny teniny. Inona indray no tiany ambara amintsika amin'izao fotoana izao? Akaiky ny fiverenana. Volana metsika izao 24. Ny zavatra apetraka amintsika indray amin'ity androany ity dia mbola mitohy isika ao anatin'ilay hoe toe-panamanao ahoana moa tsika izany. Raha amin'izao vaninandro izao iainantsika izao raha amin'izao vaninandro mialohan'ny fiverenana Jesosy izao inona no takian'ny tompo inona no mila hita eny amintsika raha toantsika hoe miaina amin'izao vaninandro izao. Ka ny tenin'Andriamanitra horaisitsika dia ao amin'ny Filipianina 4. Filipianina 4 ny andininy fa 5. Filipianina 4 ny andininy fa 5 dia izao ny voasoratra: aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa mby akaiky ny tompo. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa mby akaiky ny tompo. Ahoana mifandray zany teny zany na mifandray izy hoe aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo dia manaraka ao aveo hoe efa mby akaiky ny tompo. Zany hoe io fiverenan'i Jesosy izay efa akaiky io fampakaran'i Jesosy fiangonana efa akaiky io alohan'ny tena hiverenan'i Jesosy dia misy olona maro hoy Jesosy sainy amin'ny Jaona 10 any hoe mbola tsy ao anatin'ny vala ka tia no ampidirina ao anatin'ny vala. Maninona no tenenin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Paoly sika hoe aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, satria amin'ny alalan'ny fandeferanareo, amin'ny alalan'ny fandeferako no hiantefany ny filazantsara any amin'ny olona atonga azy azo ny famonjena. Mila fitiavana ny olona, mila famindram-po ny olona, mila fandeferana ny olona. Ary izao izay voalaza ho zanak'Andriamanitra, ianao izay voalaza zanak'Andriamanitra dia izay ny takian'ny tompo hoe aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Mipetraka ny fanontaniana amiko sy aminao, ohatry ny ahoana ny ahafantaran'olona anao? Fantatry ny olona ve ianao fa mandefitra? Fantatry ny olona ve ianao fa malemy fanahy? Fantatry ny olona ve ianao fa misy fitiavana? Ny fitiavana zany no fiaingany io avy amin'ny fitiavana no isian'ny fandeferana. Fa raha tsy misy fitiavana dia tsy misy fandeferana. Aoka ho fantatrao zao, hoy Paoly, fa any am-parany any dia hisy andro mahory. Tsy voalohany no resantsika an'izay tenin'ny Paoly zay fa aminanina ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho préare, pieboebo, kirina, mora tezitra, mora sositra, tsy misaotra. Zany ny zavatra misy amin'izao fotoana. Etsy andaniny zay miteny ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Sao dia sanatria hoe amin'ny asiahanao no ahafantaran'ny olona anao, amin'ny ankizitinanao ny ahafantaran'ny olona anao, amin'ny tsy fitiavanao ny ahafantaran'ny olona anao, amin'ny tsy fandeferanao no ahafantaran'ny olona anao, nefa ianao milaza ho zanak'Andriamanitra, ianao milaza ho mpino, ianao milaza ho kristianina, mila ahitsy zany. Ary ny tenin'Andriamanitra no omena anitsiana an'izany, hanamboarana an'izany. Amin'izao fotoana izao ny olona malalaka miresaka amin'ny resaka réseaux sociaux, tena hoe afaka miteny, afaka manambara daholo. Fa rehefa misy fotoana ianao mitsidika kely mijery ny tontolo manodidina, mijery ny resadresaka, dia hitanao mibahanao izany hoe fahasiahana,
hitanao mibahanao zany hoe fanakianana lava, hitanao mibahanao zany hoe tsy fankasitrahana, hitanao misy mihitsy tsy fitiavana, misy tsy fandeferana. Firisan-jaton'ny mikirakirany tambazotra sosialy nefa no milaza fa kristianina. Firisan-jaton'ny mikirakirany tambazotra sosialy no milaza kristianina, no milaza ho zanak'Andriamanitra, no milaza ho mpianatry ny tompo. Inona ny feo avoakanao? Inona ny sary avoakanao? Inona ny vo avoakanao? Inona ny vo avoakako? Inona ny sary avoakako? Inona no teny avoakako? Teny mandratra ve? Teny mamono ve? Teny makivy ve? Teny mampatahotra ve? Fa raha ny tenin'Andriamanitra dia ny teny hoy ny voalazany amin'ny Kolosiana any, aoka ny teninareo ho mamy sira mandrakariva, aoka ny teninareo dia tahaka ny teny anome fahasoavana ho an'ny olona. Rehefa miteny zany moa izay ny vava misokatra, fa ny soratra ihany koa, aoka ny soratra apetraka ao, dia aoka ny soratra mamelona, soratra manome fiainana, ny soratra mitondra fiainana ho an'ny olona. Fotoana fandinihan-teny zao, fotoana fiheverana zao. Fantsona madio ve za? Fantsona madio ve ianao hiampitan'ny fitiavana, hiampitan'ny fandeferana? Sa sao dia anaran'ny fotsiny mpino, anaran'ny fotsiny zanak'Andriamanitra kristianina, fa ny zavatra ampitaina dia tsisy fandeferana, tsisy fitiavana, ao anatin'ny fahasiahana, ao anatin'ny tsy fitiavana, ao anatin'ny zavatra maro. Fa mametraka mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho fantatry ny olona rehetra. Izy ara tsy miteny hoe aoka ho fantatry ny mpino samy mpino, fa ho fantatry ny olona rehetra. Satria nahoana? Amin'ny alalan'iny no tonga ny olona ho babo ny filazantsara. Amin'ny alalan'ny fitondrantenako, ny toepoko, ny zavatra avaliko ny olona no fiatraika ny filazantsara any amin'ny olona. Manahoana nefa isika amin'izao fotoana? Misy fitiavan-tena, misy lolo-po, mpanontolo fo, ao anatin'ny fahasiahana, ao anatin'ny fahatezerana, tahakon' Jesosy, tahakon' Jesosy. Efa mbi akaiky ny tompo, aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Raha mamaky kely ambonin'io Filipiana io tsika, dia manafatra Paoly ny resahany ato, dia miresaka ny Eodia sy Sintike. Hoy izy hoe mananatra ny Eodia aho ary mananatra ny Sintike koa, mba iraisaina ao amin'ny tompo izy. Eny, mangataka aminao koa aho ry ilay tena mpiara-miasa amiko, manampia azy roa vavy, fa ny asa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy, mba miklemanta koa ny mpiara-miasa amiko sisa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana. Zany hoe raha mandray an'ity tantara ity zany ny zavatra nisy dia akevitry tsy ny fankahazo Eodia sy Sintike ireo, akevitry ny tsy ny raisaina ireo, akevitry nisy tsy nandefitra tao, nisy tsy nanana fitiavana tao, dia niteny Paoly hoe aoka mba iraisaina izy ireo. Ary niteny mihitsy izy aveo tamin'ny mpiara-miasa hafa hoe ampio izy ireo mba hifandamina. Mila mipetraka izay zavatra zay. Ary te hidirako lalindalina ty fampianarana ity hoe misy nge mpino samy mpino nefa mifampitory eny amin'ny tribonaly amin'ny resaka tsy haiko, resaka lova, resaka fihavanana, resaka tsy fantatro, resaka maro samihafa. Fa na inona resaka dia ny tenin'Andriamanitra dia tsy manaika an'izany fifampitoriany ny mpino eny amin'ny tribonaly zany. Tsy manome voninahitra an' Jesosy zany, tsy manome voninahitra an' Jesosy, ary tsy lalan' Jesosy zany, tsy lalan' Jesosy zany. Raha anamafisako an'izay dia vakintsika senao ny ao amin'ny Korintianina, Korintianina voalohany toko fahenina, Korintianina voalohany toko fahenina. Ny tantara nisy tao ho an'reto tao Korinto reto dia tsy nifankahazo ireo, mpiara-mivavaka zany tao Korinto, mpino tao Korinto, olona nateraka indray tany Korinto. Ny Korintianina moa zany olona mibebaka nanolo tena ho an' Jesosy fa olona aranofo be, tena aranofo be. Ary raha resaka Korintiana tsika dia aranofo zay charnel, ary ampianarin'ny tompo izy Paoly moa nampianatra azy mihitsy, nanitsy azy ireo. Fa tao amin'ity Korintianina voalohany toko fahenina ity dia nifampitory tany amin'ny tribonaly ireo, nefa mpiara-mivavaka, nefa ray fiangonana. So dia misy an'izany ianao manaraka teny ity, mananady any amin'ny tribonaly any ianao misy no nitory, ianao nefa zanak'Andriamanitra, ianao nefa kristiana, ianao miandry an' Jesosy. Fa hoy izy Paoly hoe andiny fahenina amin'ny toko fahenina amin'ny Korintianina voalohany, fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na dia ho tsarainy tsy mino aza, ary ankehitriny dia kilema aminareo zany. Dia zao mihitsy ny tenenin'ny Paoly hoe kilema ho anareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana tsy aleo mandefitra ny tsirariny azy ianareo
nahoanany tsy aleo maharitra ambakaina azy ianareo. Kanjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahanareo azy. Aoka iverina amin'ny tenatenin'Andriamanitsika. Nahoanany tsy maninona raha manaiky ambakaina nareo? Maninona raha maharitra ambakaina nareo? Maninona raha mandefitra amin'ny tsirariny azy ianareo? Tenin'Andriamanitra ny tenin'ny Paoly zany. Mbiakaiky ny fiverenan'i Jesosy, aoka ho hitan'ny olona rehetra ny fandeferanareo. Aiza ho aiza zaso ianao anatin'izany. Aiza ho aiza zaso ianao anatin'izany. Fa raha ny Jesosy Kristy tompo ianao, dia hoy Jesosy hoe ranona ny fahavalonao omeo hanina izy. Raha mangeta ety izy, omeo rano izy hosotrony. Tsisy resaka fitoriana eny amin'ny tribonaly mihitsy zany. Tsisy resaka fanenjehana olona mihitsy zany. Fa tena hoe fandeferana. Fahavalo ary io resahana io, ranona ny fahavalonao, omeo hanina izy hosotrony. Raha mangeta ety izy, omeo hanina izy, raha mangeta ety izy, omeo rano izy hosotrony. Aza manaiky ho resiny ratsy ianao fa reseho amin'ny sondy ratsy. Raha ohatra ka mamelaka taimaina ny takolako ankavanana izy, omeo azy ny ankavia. Raha ohatra izy maka ny lambanao, omeo miaraka amin'ny akanjonao. Zany le votiana ho hita eny amintsika tsirairay avy. Inona ny voetiko? Inona ny voetinao? Fa zavatra tokony iainana ary zavatra tokony ho hita zany. Fa raha ohatra ka zanak'Andriamanitra nefa tsy mbola misy an'izay, mievera tena, mandiny tena. Zavatra faharoa dia zao, misy olona no vokatra ty fivavahany ty miady, tsy mifampiditra trano, mifampiteny ratsy, mifanenjika noho n'inona? Noho ny fivavahana, noho ny tenin'Andriamanitra. Tsiry afako, tsy zany io hoe. Tsy mitovy ny fijery, tsy mitovy ny firehana, dia nampiray tapo, ray rà, ray kibo, ray reny, dia tsy mifankahazo, tsy mifampiditra trano, noho n'inona? Noho ny resaka fivavahana. Aza ny anarana fiantsoana an'i Jesosy fotsiny dia efa tsy mifanaraka. Ny ray Jesoa, ny ray Jesosy, ny ray Eosoa, ny ray Aosoa sy ny maro samihafa. Dia zany ny adivana, dia tsy fankatiavana, dia andravana ny fihavanana avy eo. Resaka hoe mihinana kisoa na tsy mihinana kisoa. Resaka hoe andro alahady na andro asabotsy dia anidiana varavarana sy tsy itiavana olona. Tsy voarainao ny filazantsara raha izany. Tsy voarainao ny filazantsara raha izany. Vakitsika ny Romanina 7:20 Romanina 7:20 mila miverina amin'ny fitiavana an' Jesosy sika ary mila manana fandeferana. Ary zao voasoratra hoe ny fahalalana mampieboebo fa ny fitiavana ny mampandroso. Danger be, loza zany, lalana malama, loza manantanina ho an'ny olona mpahay baiboly ka tsy miambina ny fahaizana baiboly. Fa lasa maninona? Lasa entina hitsarana olona, lasa entina anamelohana olona, lasa mievitena ho zavatra, mievitena ho mahay, mievitena ho tanteraka ary tsy isikanina. Dia lasa entina mitsara le izy. Tsy hitsarana olona tompoko ny filazantsara, tsy hitsarana olona ny tenin'Andriamanitra, fa hitondrana fitiavana, hitondrana fandeferana. Mety tsy mitovy ny hevitra, mety tsy mitovy fomba fijery, mety tsy mitovy faresendahatra. Fa zao tiako foana ianao, mamiko ianao, hoentiko mbavaka ianao, mandefitra aminao, zany ny filazantsara. Ny teny tsy atao anindronana sy hafatesana olona, fa ny teny hitsaboana anomezana fiainana. Ny fahalalana mampieboebo, ny fitiavana mampandroso. Tandremo ry havako malala, tandremo ralahy, tandremo ranabavy, tandremo zoky ray aman-dreny. Me malala tenin'Andriamanitra dia lasa mieboebo, dia lasa mitsara, dia lasa manome tsiny, dia lasa tsy mandefitra, lasa tsisy fitiavana. Fa maka mitoeran'ny mpitsara. Tsy mahazo maka mitoeran'ny mpitsara tsika, fa olona mandefitra, olona manana fitiavana. Zay ny takin'ny tompo. Dia andeha ato amin'ny Romanina 7:20 Romanina 7:20 andiny voalohany. Ary raiso ny malemy finoana, nefa aza mandray azy hitsarana azy, hitsarana ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana zavatra maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana, ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana, fa Andriamanitra efa nandray azy. Iza moa ianao no mitsara ny mpanompon'ny hafa? Amin'ny tompony ihany no hijoroany na halavony, nefa ampitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy atoky tsara
ao amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrana ny andro dia mitandrana izany ho an'ny tompo, ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy, ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo sady misaotra an'Andriamanitra kosa izy. Zay zavatra zay mila mipetraka. Tsika zany tsy andany fotoananao émission hoe mihinana kisoa hoe tsy mihinana kisoa hoe, tsika tsy andany fotoananao émission hoe sabotsy hoe alahady raha sabotsiny ianao dia raiso tsara am-pitiavana, mety zay. Raha alahadiny ianao raiso tsara am-pitiavana, mety zay, ary aza mitsara ny afo. Raha mihinana ianao misaora ny tompo, raha tsy mihinana ianao misaora ny tompo ihany koa. Fa tsy zany ny fanenjehana, tsy zany ny adivana, tsy zany tsy fampidirana trano. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza aoka ho hitan'ny olona ny fandeferanareo. Raha miaraka amiko ianao ka ianao tsy mihinana kisoa dia tsy hihinana kisoa fa tafotoana ianao tsy inona dia tsy hohaniko ny kisoa mba tsy hatafotoana anao. Raha ny andro anankiray ny sarobidy aminao tsy hadevitra aminao hoe ty andro ray ty no izy, tsara zay tazomo anao zay ary mandevitra aminao ny amin'izany fa ny tiako tsindrina tsara amintsika tsirairay avy dia hoe ny famarina amin'ny tenin'Andriamanitra dia famarinana mipetraka foana, ny marina dia marina foana, ary ny tsirairay avy mila tonga amin'izay fahafantarana ny marina zay. Saingy hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalany marina dia tahaka ny fipoak'andro maraina izay mihamazava mandrapitaotao vonan'ny andro. Raha manana fitiavana ny famarinanao, manana fitiavana famarinana ianao dia mihamazava tsikelikely, mihamazava tsikelikely, me azonao hatrany ny tenin'Andriamanitra. Ohatra hoe ny andro rehetra dia tsara avokoa eo anatrehan'ny tompo, tsy misy hoe andro spesial ivavahan'izany fa raha vao tsy any amin'iny andro iny ianao mivavaka dia tsy mety zay andro zay, fa ny andro rehetrarehetra afaka anatonanao ny tompo. Ary nisy fampianarana tany aloha tany le hoe mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana, Jaona 2:4, le hoe Andriamanitra dia mitady ny mpivavaka hivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana, zany ny tena tadiavin'ny tompo, zany hoe le amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana zay. Tahaka izany koa ny resaka hanina hoe madio avokoa izy Paoly ary rehefa raisina amin'ny fisaorana dia madio avokoa, ary Jesosy ny teny koa hoe tsy ny miditra ny mampandoto ny olona fa zay ny mivaoka. Zany hoe zany fahamarinana mipetraka foana zany rehetrarehetra zany. Fa raha tsy mbola mahafantatra an'izay ianao ary tsy mbola misy farisehen-dahatra ao anatin'izay ianao tsisy fitsarana mihitsy tompoko, tsisy fanamelohana, tsisy fanenjehana, tsisy tsy fitiavana, fa tianao foana ary mandevitra ny aminao, matsiaro anao ambavaka ary mametraka anao eo amin'ny tompo ohatrany hoe eazavain'ny tompo, eazavain'ny tompo. Tsy misy an'izay hoe tsy fandeferan'izay zany fa anana ny fandeferana. Ary tahaka izay no an'ny mpino rehetrarehetra hoe anana an'izay foa mandevitra maharitra amin'ny afo zay ao anatiny. Fa ny tena tia napetraka nefa hoe dia ny marina hatrany, tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Ary tsika dia Jesosy nivony, tsika dia miaina ao anatin'izay hoe fahafahany fanahy masiny zay. Aoka ho hitan'ny olona rehetra ny fandeferanareo fa efa mbiakaiky ny tompo. Zany koa zavatra anankiray mila agnitsy zany. Ny filazantsara nge havana malala tsy resaka andro ny filazantsara tsy resaka zavatra hohaniny fa ny filazantsara dia Jesosy Kristy, Yehoshua HaMasiah. Jesosy ireny ihany, izy no ivony, ary io Jesosy io ny maître, io ny tena feno fitiavana sy fandeferana. Tsy ampy fandeferana ianao, manatona ho aminy dia mampianatra anao mandefitra izy. Matthieu 5:10, mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Fahalemem-panahy nge zany raha lasaina bavy. Hitanao zany Jesosy zany miresaka amin'ny vehivavy mpivarotena eo am-patsakana. Jesosy dia nivoaka nandeha tany amin'ny olona, fa Jesosy tsy niandry atonona. Ary Jesosy tsy nitsaratsara mihitsy hoe za tsy resaka amin'io fa io mpivarotena io tsisy vadiny io ny olona miaraka aminy efa nanambady indimy io efa le miaraka amin'ny faheninao tsy vadiny akory. Tsy nitsara mihitsy Jesosy fa nale mifanahy tamin'le vehivavy Samaritany izy. Repetera ray ny gagagaga hoe iza koa ary tia miresaka amin'ny Jesosy ty vehivavy Samaritany ty. Fa Jesosy tena nanana fitiavana an'io raha vehivavy io. Ary nyresaka teo izy momba ny fanjakany lanitra, momba ny rano velona dia tsy iza fa Jesosy, ary babony Jesosy io vehivavy Samaritany io. Noho ny fahalemem-panahin Jesosy. Zany ny fahalemem-panahin Jesosy, feno fitiavana, feno fandeferana, fa tsy malala teny kely dia masika dia manindrona dia tena hoe tsy tia olona. Ivereny ny filazantsara. Fahalemem-panahy zany an Jesosy zany. Fahalemem-panahy, babony Jesosy le vehivavy avy eo. Fa itsika tena indraindray tsika tena mienjala loatra man'olona ary masika man'olona ary tsisy fitiavana olona, tsisy fandeferana. Hoeto ambavaka izy ao anatin'ny zavatra mety mbola malavo azy, ao anatin'ny zavatra mbola mampienjera azy, ao anatin'ny zavatra mety hoe mbola tsy mijoro tsara amin'ny fahamarinana izy, manana fandeferana fotsiny. Fa nisy fotoana koa ianao mbola tsy tao amin'ny fahamarinana, nisy fotoana koa ianao nenjera, nisy fotoana koa ianao tao anatin'ny tsy fahalalana, fa ny tompo nandefitra taminao, ny olona nandefitra taminao, noho izany ianao koa anana fandeferana amin'ny hafa. Nisy fotoana koa ireo Jaona sy Jakoba andeha
andeha amin'ny toerana anankiray Jesosy dia tsy maintsy nandalo tao Samaria, tsy nentina andray azy ny olona. Dia hoy ry Jonas Jacob, ahoana andatsahantsika hafa avy any an-danitra avy hamonoana an'ireo. Dia hoy Jesosy hoe hafa kely zany fisainanareo zany a, misy fanahy hafa mampirisika anareo mihitsy. Dia hoy Jesosy hoe famindram-po ny sitrako fa tsy fanatitra latradra, satria tsy ho avy antsony marina ny fa mpanota mba hibebaka. Ry avako iveren'ny filazantsara, tsy adiadivana aman'olona izy tia, tsy hitenenana ratsy olona izy tia, tsy asiana olona izy tia, tsy anakianakianana olona be fahatany izy tia, fa raha milaza zavatra tsy mety ianao dia manomeza vahaolana. Raha milaza zavatra tsy araky ny tokony ho izy ianao dia omeo izy, ary ampitiavana tompoko, ampahalemem-panahy, ampatsorana, ary ajao ny zokiolona, ajao ny ray aman-dreny, ajao ny fotsy volo, ray aman-dreny foana ireo, zokiolona foana ireo, na mitovy hevitra aminao na tsy mitovy hevitra aminao, na mitovy frehana aminao na tsy mitovy frehana aminao, manaja tompoko ny ray aman-dreny, ny fotsy volo, ny pastera, mitondra fivavahana, feno fanetretena, feno fitiavana, anaja ny olona, ary ampitiavana tanteraka ny izarako izany teny zany. Mbola te hanoy aho, mbola afaka mbola misy 20 minitra fanampony ity, fa tena tiako ampitaina aminareo zany hoe fitiavana tompoko, fitiavana tompoko, fitiavana. Ary ao anatin'ny fitiavana io misy ny fandeferana, vokatry ny fanahy masina ny fahalemem-panahy, fahalemem-panahy douceur. Aoka ho hita ny douceur anao amin'ny teny frantsay zay, aoka ho hita le fandeferanao, aoka hita le fahalemem-panahinao. Inona no fahana mahita an'izay? Manatona an Jesosy, mivavah bebe koa, mandraisa ny tenin'Andriamanitra, aoka ho velona amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ary azo ny fanahy masina. Fa tonga dia mivoaka ho azy io fandeferana io, mivoaka ho azy io douceur io, mivoaka ho azy io fahalemem-panahy io, atonga ny olona ho babon'i Jesosy ary mebetsaka ny miditra any ambala, satria ianao tokony solo-tenana fanasana sy fahazavana hitondra fiainana ho an'ny olona. Ho an'i Jesosy ny voninahitra, matsiaro antsika tsirairay ambavaka mba ho mpianim-pakatoa ary andaitra zany teny zany mba olona feno fandeferana avokoa tsika rehetrarehetra ka hitondra olona ao amin'ny valan'i Jesosy Kristy. Haleloia, amen.